Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino hajaina. Ny afatrantsika amin'ity androany ity dia miantefa mivantana amin'ireo vehivavy anabavintsika, vadintsika, renintsika. Ry anabavy hajaina. Teboka telo na zavatra telo fotsiny takina aminao dia misokatra eo amin'ny fiainanao ny paradisa sy ny varavaran'ny lanitra. Inona ireo teboka telo ireo? Ny teboka voalohany dia ny fanatanteranao ny vavaka indimy isan'andro na ny soala. Ny teboka faharoa dia ny fifehezanao amin'ny volana Ramadan. Ary ny teboka fahatelo farany dia ny fanajanao fatratra ny vady andefimandrinao. Ny teny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadis maropototra manao hoe: idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at zawjaha qila laha yawm al-qiyamah udkhulil jannata min ayyi abwabiha thamaniyatu shit. Raha manatanteraka ny vavaka indimy isan'andro ny vehivavy anankiray, ary mifehy vava mandritra ny volana manankaja Ramadan, ary manaja fatratra ny vady andefimandriny, dia ho lazaina amin'izany vehivavy zany amin'ny andro farany, ary antsoina ny anarany manao hoe: mitongava ty ary midira amin'ny paradisa ianao, amin'ireo varavaran'ny paradisa miisa 8 zay tianao hidirana. Izany teboka izany na izany hadis zany, ry anabavinay, dia zavatra tsotra saingy mila fifantohana betsaka. Ny vavaka indimy isan'andro dia voadidy na amin'ny lehilahy na amin'ny vehivavy. Ny fifadiakanina na ny fifehezana amin'ny volana Ramadan dia voadidy na amin'ny lehilahy na amin'ny vehivavy. Ary mifanajanao ny vady andefimandrinao ry anabavy dia voadidy aminao, ary tsy maintsy ataonao ny manatanteraka ny baiko ny vadinao raha ohatra ka tsy mifanohitra amin'ny lalàna ny finoana Islam, raha ohatra ka mbola tsy nikoa mididy amandalà ny tompo Zanahary, raha ohatra ka ny paradisanay lehilahy ao ambany faladian'ireo reny, dia tadidio fa ny paradisanao vehivavy dia amin'ny fanajanao ny vadinao. Fa maninona moa ny lehilahy na ny vady tsy maintsy ajaina? Tsy maintsy ajaina ny lehilahy satria izy no solitena ray aman-dreninao rehefa anao niala tamin'ny ray aman-dreninao nandeha nanambady. Izy no miantoka ny fiainanao iray manontolo, miantoka ny tranom-ponenanao, miantoka ny lamba fitafinao, miantoka ny sakafo izay hoaninao, ary miantoka ny besoinao sy ny filanao iray manontolo. Ka rehefa izy nahazo an'izany andraikitra sy adidy lehibe zany, dia lasany ihany koa ireo karazana fahefana teo amin'ny ray aman-dreninao. Tsy maintsy ajainao izy, ambaranao azy ny toerana halehanao, ary ihany koa mihera aminy ianao rehefa hivoaka n'izany trano zany. Raha tanteranao amin'ny antsakany sy andavany zany teboka telo izay nilazaintsika teo, dia amin'ny andro farany ianao no hanokatra ny varavaran'ny paradisa io, ary safidy aiza amin'ireo varavarana 8 samy mahafinaritra ireo no hidiranao. Mba azona saran-tsaina ve zany? Teboka telo fotsiny no ilaina aminao, misokatra aminao ny varavaran'ny paradisa. Ka meteza ry anareo anabavinay, hanaja fatratra n'izany teboka telo zany, ary inshallah antsika rehetra hifankahita ao amin'ny paradisa, saingy izay mety miditra amin'ny paradisa fa tsy misafidy an'izany varavarana hidiranay, fa nareo kosa afaka misafidy amin'izany, ka voninahitra sy haja ho anareo izany, ka hajao tsara ny vady andefimandrinareo. Zay ny fampatsahivantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo, ary ataovy izay fa mbola maro zavatra zay hozaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.